De hoe ahoana hoe zanagasikara tonga so daholo tsika mianakavy de inona no resantsika androany de mahakasika ny hoe makasisiny akasisiny isika rehefa hoe na le rehefa inono na koa rehefa mahakasika ny position alaitsika hoe ohatra zany eto amin'ny minono aloha voalohany indrindra ho an'ny lehilahy rehetrarehetra rehefa le hoe hitady ny point G ny lehilahy rehetrarehetra de mizaha mikasika ilay marokoroko anatin'ny lalan-tsasan'ny vehivavy. Mahazo tsiro mantsy ny vehivavy rehefa lolovin'ilay ilay hoditra marokoroko ny vehivavy ilay manodidina iny fa tsy ny lehilahy mantsy tonga de mitsirapadrapaka hoe any zany de rehefa any de any zany. Tsy izay intsony ny ataon'ny lehilahy manomboka androany fa andramo ataovy manodina miodikodina manaraka ny sisin'ilay hoditra iny ilay ratsan-tan'ny lehilahy rehefa le mampiditra ny lehilahy makasisiny. Mahakasika ny position indray andramo ilay hoe makasisiny ihany koa rehefa mampiditra zao lehilahy de alaitsika hoe matory anareo anankiroa de ny lehilahy zany tsy atsatoka intsony ny lehilahy manomboka androany fa ataovy makasisiny. Raha ohatra lehilahy ka alaina ohatra hoe samy misopirana ianareo anankiroa de lehilahy zany miezaka tsy manatsatoka anazy eo ampovoany be kitsatsatsatsa fa ataovy makasisiny aty amin'ny ilany ankavia na aty amin'ny ilany ankavanana satria ny vehivavy ilay niresahako teo de mahazo tsiro ny vehivavy rehefa voakitikitika ilay hoditra ilay ao anatin'ny lalan-tsasan'ny vehivavy iny. Zay zany torohevitra atoroko ny lehilahy rehetrarehetra hoe ataovy makasisiny rehefa ilay ilalao ao anatin'ny lalan-tsasan'ny vehivavy lehilahy satria mahazo tsirony ny vehivavy. Ilay hoditra menamena ety ivelany ihany koa rehefa manokatra fo lehilahy de misy ilay hoditra menamena eo de tsara ihany koa raha lolovin'ny lehilahy ilay hoditra menamena iny. Tsy voatery ilay hoe mitsofokotsofoka iny ihany fa andramo ilay milalao ilay ety ivelany ety ilay hoditra menamena iny mba mianatra lehilahy zany mampifilafila sy milalao an'iny. Ho an'ny vehivavy ihany koa de miezaka ihany koa ndry manoro ny lehilahy hoe tia indry ilay izy. Raha tia indry ilay izy de rasaora amin'izay hoe ataovy mafy na ataovy mora na ohatry ny ahoana ilay satria raha ohatra indry ka tsy manoro de lasa tsy hitan'ilay lehilahy izay atao manao zavatra tsy fantatra ihany koa ilay izy satria tsy fantany hoe aiza le tena azondry tsirony de lasa ny olana mantsy raha voakitika mafimafy raha amin'ny tsy itiavan'ny vehivavy ilay hoditra menamena de lasa madilo le fory de zay mampatonga vehivavy le hoe lasa tena ledy lasa mangirifiry lasa marary le satria ny vehivavy tsy mahazo tsirony tsy mahazo aina de lololovina de dilidilirin'ny lehilahy eo de zay lasa marary ny forindry satria anareo roa hiaraka hiasa de anareo roa miaraka mifameno. Ho an'ny vehivavy rehetrarehetra mila sasa mila molamola mila mazoto mila mity ilay ataonareo anankiroa. Ho an'ny lehilahy ihany koa lehilahy de mila mianatra mifameno miaraka amin'ny vehivavy hoe ohatry ny ahoana ny tiany de zay zavatra tiany vehivavy ny atao. Ny vehivavy mantsy no mamoaka ilay tsiranoka de ny lehilahy tsy mamoaka tsiranoka lehilahy raha tsy ary farany ary fa misy majinika kely ny lehilahy fa tsy betsaka. Ny vehivavy mamoaka tsiranoka mba hampalama ny lely ataonareo anankiroa eo de rehefa tsisy an'ilay malama de tsy mandeha amin'izay laoniny ny ataonareo anankiroa. Ao ve feno resaka rehetrarehetra teo de mila zany manao izay ilay nataon'ny lehilahy rehetrarehetra hoe ataovy makasisiny ny ataonareo anankiroa. Tsy voatery mitsatoka fa ataovy makasisiny ary ankavanana makary ankavia na rehefa le mitsatoka eto aloha eto lehilahy manatsatoka hoe eto ambony lehilahy de tsy atao mahitsy be hoe any zany mitsorapaka fa ataovy makasisiny miakatra amin'ny ambony na miakatra sisiny aty amin'ny ambany de ho hitan'ny lehilahy tsara fa mahazo tsirony ny vehivavy. Ao ve mahazo toa?